Fiadanana daholo misy fizarana ho zaraiko aminao ity ampitiavana be mihitsy hoe misy karazan'olona karazana pino. Eritreretina fa ny hoe fitafiana jiosy mieritreritra izy fa hoe rehefa mianatra teny Hebreo rehefa miaina fiainana jiosy izy kultura jiosy fisainana sy fieritreretana fomba amam-panao Israel dia mieritreritra ilay pino fa izay no amonjena azy. Mieritreritra izy fa rehefa vitany pratika à la lettre ny zava-panao jiosy rehetra dia olombonjena izy mandova ny teny fikasana fait partie amin'ny 12 tribus d'Israël. Zay zavatra izay dia resaka fanatisme be izay ary ihany koa misy efipetsin'ny satana mamitaka be mihitsy tsy tsapan'ilay olona mifamatotra amin'izay. Fa ny antony tena mahatonga an'izay dia za mandinika fa a partir an'ilay Jaona 4:12 hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena. De satria ilay olona rehefa namaky an'io 9 io Jaona 4:12 hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena dia novakiny tamin'ny saina be fotsiny ilay izy fa tsy novakiny tamin'ny fiasan'ny fanamasina ao anatiny. Zany hoe tsy nandray ny fanamasina izy fony vaonina dia ny sainy no mamaky dia lasa mihinanam-bolony ilay pino. Lasa mihinanam-bolony ilay pino satria ny masony no mijery ny sainy no mamaky hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena. Dia nosamboniny daholo amin'izay ny fomba amam-panao jiosy ny pratika jiosy rehetra mianatranatra teny Hebreo kely eny izy miantso ny anaran'ny mpamonjy izy hoe Yeshua Masia na Yahoshua na ohatrohatr'izany El Shaddai Adonai Elohim sy ny sisa be da be. Dia mieritreritra izy fa izay no amonjena azy. Grave be izay situation zay fa mila mandinika ny pino tafalatsaka ao anatin'izay contexte izay. Averiko indray hoe mila mandinika ireo pino izay tafalatsaka ao anatin'izay contexte izay ary efa manomboka betsaka mihitsy no tafiditra ao anatin'izay fanatisme izay. Ny Matthieu 7:20 ny mamaly atsika hoe mamaly andreny olona ireny ary anampiko andreny olona ireny ny amin'ny hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Averiko indray tsy izay rehetra manao fitafy jiosy miteny teny Hebreo hoe Adonai Elohim Yeshua Amasia sy ny sisa rehetrarehetra forana 7 andro manao fomba sy pratika fomban-drazana jiosy tsy ireny akory tsy amin'ny alalan'izay satria rehefa nihinanam-bolony dia lasa tonga mpanao pratika be fatany an'izay pratika izay tsy atopoko tsy amin'ny alalan'izay no hidirana ny fanjakan'ny lanitra fa ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra izay takin'ny soratra masina. Zay le hoe sitrapon'Andriamanitra araka ny soratra masina izay nefa dia tsy maintsy velona ao anatinao Jesosy Kristy. Zay ianao vao manana hery ahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ilay fomban-drazana jiosy tsy ilay fomba amam-panao jiosy tsy ilay fitafy jiosy tsy ilay kultura jiosy no velona ao anatinao. Dia avy eo anao manao tompoko dia mieritreritra ianao hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Matthieu 7:21 Matthieu 7:20 tsy maintsy Jesosy Kristy ny velona ao anatinao. Zay ianao vao afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ianao vao tafiditra ny fanjakan'ny lanitra. Zay fa mirary soa antsika rehetra misy raisinao zany afatr'izany.